Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Raha vao ny fomaraina dia ny menomenina mafy hoe fanahoana reno avelan'Andriamanitra mitranga amiko izao olana rehetra izao e, midona amiko izao fahoriana rehetra izao. Rehefa nivoaka ny trano anefa noho ny avy eo dia nifanena tamin'ny namako anankiray. Taitra mafy ary nahita azy satria lasa tsy nahiratra intsony ilay namako. Dia nitantarainy tamiko fa tratra ny lozam-piarakodia izy ka voadona mafy ny lohany ary niteraka fahajambana tanteraka ho azy izany. Dia nidiniako anefa ny endriny toa tsy mba hitako manjombona akory fa mirana tokoa. Dia hoy aho nanontany namako hoe ianao ve dia tsy manome tsiny an'Andriamanitra amin'izao mahazo anao izao? Dia hoy izy namaly aho, tsy manome tsiny an'Andriamanitra mihitsy aho na dia kely akory aza. Marina fa tsy mahiratra intsony aho, hoy ilay namako, nefa misaotra an'Andriamanitra satria mbola velonaina soamantsara. Misaotra an'Andriamanitra satria nampifanakaiky ahy sy ireo fianakaviako sy ny namako izao zavatra manjo ahy izao. Eny, misaotra an'Andriamanitra ihany koa satria ianareo izao mahiratra dia mahita ny faharatsiana rehetra ao manodidina anareo. Fa izaho kosa efa jamba dia miezaka mamorona sary an-tsaina tsara mandrakariva manodidina. Eny tokoa, misaora amin'ny zavatra rehetra hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina 1:5-12. Dia mbola manamafy izany indrindra izay voalaza ao amin'ny Jeremia 7:9-12 manao hoe: fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Tarika Harlanto. Tsy misy mahalala, tsy misy mahalala, tsy misy mahalala ny atoampoko afatsy anao. Na izy izy anontany, na iza aminany, tsy misy mahalala ny atoampoko afatsy anao. Na iza fahefana tsy azo nivohana, ny tsy ambarantelopoko afatsy anao. Ianao pandinika ny fo, zavelako intsony anao. Ianao no fanafodiko, tendrere dio sitranao. Rafo manatan-kaitra, marary efa tsy laitra, sy mba ny fa
petranao rafo mangirifiry sy sedra mankadiry ny olanana firifiry vevoavanao firenino mandratra mameno tsy ombitratra kondrao tsy hahatratrilay andro iavianao ianao pandinika ny fo tsy avelako intso sitrano rahilaina fafo iavinihaina sanatry tsy ho faina fafo iolapanao ravitanao toko de diovy mba hoso fatsisy mahalala tsy misy mahalala tsy misy mahalala natoampoko afatsy anao ianao pandinika ny fo tsy avelako intso nianao ianao no fanafo biko tendreo rede ho sitranao harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo ampifaliana trano no iarahan'ny radiony feon'ny fanantenana aminao izay manaraka izao fandaharana izao ary manasanao aharitra iaino izao fandaharana izao hatramin'ny farany araka ny fikarohana natao izay efa noresahana tamintsika teto dia tena zava-dehibe tokoa ary misy fetraikany eo amin'ny fahasalamana ny karazan-tsakafo izay ho antsika anisan'izany ny fitadidiana ka horesahantsika hampatsahivana antsika mandritra ny minitra vitsivitsy eto ary hoe inona ny karazan-tsakafo sy ny fanampin-tsakafo mahasoa mikasika ny fanatsarana ny fitadidiana izay tokony hohanina dia menofinaritra ary noresahana fa raha tiantsika ny hanatsara ny fitadidiantsika ho antsika mbola tanora ho antsika mpianatra indrindra ihany koa fa ho antsika efa mahazo taona dia misy ireo karazana sakafo sy fomba fiaina izay tokony ho atao sy tokony hohanina mba hanatsarana ny fitadidiana anisan'izany zany ireo karazana sakafo manan-karena vitamina E toy ny voan'ny varim-bazaha sy ny menaka azo avy aminy ny amandy sy ireo karazana voankazo maina ny voana tanamasoandro ny menaka oliva ireny zany dia anisan'ny sakafo tsara tokony hohanina ho fanatsarana ny ati-doha
toy izany ihany koa ny sakafo manan-karena beta karotène na ireo karazana sakafo izay miloko volondoranjy na koa vitamina A ho isika. Eo zany ny karaoty, ny manga, ny voasary, ny paiso, ny voatavo. Reny zany rehefa vokatra dia tokony hararotintsika ny mihinana azy satria tena manatsara ny fitadidiana tokoa ny fihinanana azy ireny. Dia ampirisiana ihany koa isika azoto hinana sakafo be vitamina C. Ampirisiana zany sika mba hinana reny karazana voankazo kiwi ary ny ankamaroany voankazo rehetra dia tsara hohanina avokoa mba hanatsarana ny fitadidiana. Dia eo ihany koa ireo karazana sakafo, karazana voankazo miloko somary matroka, izany hoe ohatra ny manga volomparasy, miloko mena midorehitra dia ampirisiana mba hohanitsika satria ireny dia anisan'ny tena manatsara ny fitadidiana. Araka ny fikarohana natao zany dia ny karazana voaroyazo, ny oliva mainty ary ny frezy dia ampirisiana isika mba hihinana ireny karazana voankazo ireny satria ny fihinanana azy ireny dia manana fiasa manatanora ny sela. Eo ihany koa ny sakafo ahitana gliosida izay ambany ny fatran'ny siramamy ao anatiny. Ny haninkotrana toy ny mangahazo zany ny akondro, ny céréales dia ireny anisan'ny sakafo ahitana gliosida dia ampirisiantsika ny hihinana azy. Efa noresantsika teto ihany koa fa ny fihinanana ireo sakafo izay manatanora ny sela, izany hoe ny antioxydant zany, miaro amin'ny aretina izay mamotika ny ati-doha ny Alzheimer dia tokony hohanina betsaka. Anisan'izany zany ny voankazo sy ny legioma miloko midorehitra toy ny cerise, ny frezy, ny ampongabe an-danitra izay manan-karena antioxydant natoraly dia ampirisiana zany isika hihinana izany. Fa amara-paranantsika ny resadresaka mikasika ity soentin'ny sakafo ity dia faritana manokana ihany koa araka ny fikarohana natao fa ny tsirina varim-bazaha dia anisan'ny loharano ahitana ny vitamina B sy ny menaka azo avy amin'ny tsirina varim-bazaha zany dia anisan'ny tena manampy be dia be ary ilaina indrindra amin'ny fiasan'ny ati-doha ara-dalàna ka tokony hohanina. Ny tsirina varim-bazaha zany ahitana vitamina B sy ny menaka azo avy amin'io tsirina varim-bazaha io dia manampy be dia be amin'ny fiasan'ny ati-doha ara-dalàna ka tokony hohanina. Ny fampiasana na ny fihinanana ity menaka azo avy amin'ny tsirina varim-bazaha ity zany araka ny fikarohana natao dia tokony hihinana azy ny olona anankiray ka hatramin'ny 3 sotro kely isan'andro. Ka tsara kokoa zany raha amin'ny sakafo maraina no hihinanantsika izany menaka azo avy amin'ny tsirina varim-bazaha izany. 2 ka hatramin'ny 3 sotro kely isan'andro no tokony hihinanantsika azy fa tena manampy be dia be amin'ny fiasan'ny ati-doha izany. Dia eo ihany koa ny fihinanana vovoka soja. Fihinanana azy zany dia tokony 2 ka hatramin'ny 2 sotro kely isan'andro. Mihinana vovoka soja zany tsika 2 ka hatramin'ny 2 sotro kely isan'andro. Raha noresantsika teo ny soentin'ny sakafo ho fanatsarana ny fitadidiana dia ilaina ihany koa mihinana fanampin-tsakafo mba hanatsarana ny fitadidiana. Inona moa izay fanampin-tsakafo tiana ho resahana izay? Tsy inona izany fa ny vitamina E. Araka ny fikarohana natao dia tena zava-dehibe tokoa ny fihinanana ny vitamina E. Tamin'ny fikarohana natao tany amin'ny anjerimanontolon'ny Harvard any Etazonia zany, izay natao tamin'ny vehivavy mahery ny 70 taona, Miss Dimitrievsky Rayal, dia
vokatry ny fihinanan'izy ireo vitamina E zany ty fanampitsakafo vitamina E ity dia ny tsara tokoa ny fitadidiana sy ny fiasan'ny atidohan'izy ireo. Noho izany zany ampirisihana isika mba hihinana vitamina E ka ny torohevitra zany omena antsika ny olona tsirairay dia tokony hihinana vitamina E milanja 900 miligrama isan'andro ary ampiana vitamina C zany. Zay zany izy ny tena miasa bebe kokoa ary mihatsara kokoa ny fomba fiasany. Mihinana vitamina E fotsiny ianao tsy mampaninina fa ampiarahana amin'ny vitamina C izy dia tena tsaratsara kokoa ny fomba fiasany. Hohanina isan'andro, tsy tapaka ny tokony hinanana ity fanampitsakafo ity mandritra ny 10 taona raha tianao ny hanatsara ny fitadidianao. Raha ohatra zany ny vitamina E ka ampiarahana amin'ny vitamina C dia tsara kokoa. Ny fomba fihinanana azy zany mihinana vitamina E 900 miligrama ianao ka hatramin'ny 10 miligrama isan'andro. Miaraka amin'ny vitamina C 10 miligrama isan'andro ka hatramin'ny 510 miligrama isan'andro. Averina indray zany ny fomba fihinanana ity fanampitsakafo ity dia ny vitamina E sy ny vitamina C zany isan'andro dia izao. Ny fatran'ny vitamina E hohaninao dia tokony 900 miligrama ka hatramin'ny 10 miligrama isan'andro, miaraka amin'ny vitamina C 10 miligrama ka hatramin'ny 510 miligrama isan'andro. Zarazaraina ho indroa zany na intelo isan'andro ny fihinanana azy, fa tsy hohanina indray miaraka. Zarazaraina indroa ka hatramin'ny intelo isan'andro ny tokony hihinanana azy mandritra ny 10 taona araka ny torohevitra izay menantsika. Fa tsy tsara hohanina indray miaraka ary tsara raha ampiarahana amin'ny sakafo zany ity vitamina E sy vitamina C ity rehefa mihinana azy ianao. Dia antenaina ary fa nitondra soanao ny fanarahana iny torohevitra iny izay nalaina avy tao amin'ny boky nosoratan'ny Dr Georges Pamplona. Tondra soantsika rehetra ny fampiarana izany. Namanao fanjano nanolotra izay torohevitra mahasoa anao teto izay niaraka tamin'ny Sam ny sahana ny lafin'ny teknika. Mazotoa ary mampiatra dia hitahanao ilay raintsika any an-danitra. Amen. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ripel Malala, fifaliana ao antenanay pastora Zafizatovina Jean Gilbert, ny miaraka manatona ny sezafiandrianan'Andriamanitra ny sezafiandriana-pahasoavana amintsika rehetra. Manolotra ho an'Andriamanitra ny dera ny aja ny saotra ny voninahitra amin'ny mpanetrery-tena. Andriamanitra maty dia manohitra ny mpiavonavina, manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Fampiarahaba ny anaran'i Jesosy Kristy tompokoa isika, hiary hivavaka isika. Misaotra Tompoandriamanitro, satria mbola avelanao anatona ny sezafiandrianam-pahasoavanao zahay. Amin'ny fanetretena tanteraka no natonana ianao fa ianao dia manohitra mpiavonavina ary memay fahasoavana ny manetry tena. Tompo malala raha mbola hianatra ny titeninao ity zahay, mangataka indrindra ny fitarian'ny fananao masina, mangataka indrindra ny fahasoavanao arakotra ao anay tsiraray avy, dia manantena valimbavaka avy aminao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Ripel Malala mbola tiako hatrany mitarika ny saintsika ny amin'ny mpaminany marina sy ny amin'ny mpaminany sandoka. Efa ndresantsika teto zany ny zava-rantranga tamin'ny 20 Oktobra 1790. Raha indrika William Miller fa nandinika ny Baiboly dia izy tamin'ny voalohany
zany dista zany de tsy mino révélation écrite na révélation orale, tsy mino ny fanambarana avy amin'Andriamanitra na atsoratra na ambava, kanefa noho ny fiasan'ny fanamasina de niova izy. Ary indro izy fa nanjary namaky ny baiboly, eo tsy tokony tsaratsara na foana naizana izy. Rehetrany misy olona zay veritsika hoe tsisy fanantenana tsomifiny amin'ity olona ity, kanefa ny fanamasina de miasa tahaka ny rivotra. Tsy fantatro zay viny, tsy fantatro zay aleny, efa naverimberitsika teto Zakaiosy, Marie Magdalena, reo boka, reo demoniaka, nesan'ny fanamasina izy reo ka niantsoantso hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo aminay. Zany koa ny vavaka nataony Jean Hus, nataony Jérôme ato amin'ity boky ery mifanarina ity voarakitra ato zany. Ka indro ary fa nga William Miller nianatra ny bokin'ny Daniel, ary efa nianatra ny bokin'ny Daniel sy ny bokin'ny Apokalipsy izy de nahita fa 20 oktobra 1760 fanadiovana ny fitoerana masina zay noheveriny hoe fanadiovana ny tany fevian'i Kristy fandroany eo amin'rao lanitra. Nefa indrisy fa tsy tanteraka ny fevian'i Kristy fandroa teo amin'rao lanitra satria tsy zay akory le toe-javatra hitranga fa Jesosy Kristy hanadio ny fitoerana masina. Ary mipisorona be rehefa manadio ny fitoerana masina teo amin'ny andron'ny zanak'Israely rehefa andro fanavotana, ampatsivoko anareo kely ny hoe Paska, fetiny volombokatra, fitsofana trompetra, andro fanavotana. Amin'io andro fanavotana io, ary misy koa le fahadimy de ny fetiny tabernakely, amin'io andro fanavotana io mipisorona be de miditra amin'ny efitra masina indray any an-danitra. Kay Jesosy tsy ho avy eto tany akory hanadio ny tany, fa Jesosy miditra amin'ny efitra masina indray any an-danitra no nitranga tamin'ny 20 oktobra 1760. Fady sopanatana tsisy ohatry zany ny amin'ireo olona maro be. Zay natonga ny Apokalipsy 10. Ny teny manao hoe mamy teo ambavana izy fa nangidy tao kibo. Nafinaritra ny tory azy satria rodororodony olo. Eny fa maro ny ova fo. Kanefa nangidy tao kibo rehefa tonga le fahadisopanantenana ny rarakopana ny kamarony. Teo ny fidianana any William Foy azy ny Foss. Kanefa nanda ireo fa ilain'ny harmona no nanaiky ny fifidianana zay nataon'Andriamanitra. Ary zay le Apokalipsy 10 tsy maintsy maminany indray ianao amin'ny olona maro, amin'ny fiteny maro, amin'ny firenena maro, amin'ny mpanjaka maro. Ry mpiany malala, io vehivavy io Hélène Armone nanambady an'i James White tamin'ny 1846, ny fidian'Andriamanitra izy tamin'ny 1844. Nambady an'i James White tamin'ny 1846, natao Hélène Gould White. Zany ny mpaminan'Andriamanitra. Ary eto de mbola mampirisika atsika ihany hamaky ny filazana an' Jesosy na fanahy faminaniana. Zao mantsy ny Apokalipsy 12 manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona, ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Ny filazana an' Jesosy amin'ny Apokalipsy 7:10 de ny fanahy ny faminaniana. Tiako ny manazava amintsika fa inoany nanana ny fanahy faminaniana tamin'ny andro ny savitrano. Jaona mpanao batisa nanana fanahy faminaniana tamin'ny andro hatongavan'i Jesosy. Tsy misy boky Noa ao amin'ny Baiboly, tsy misy boky Jaona mpanao batisa ao amin'ny Baiboly. Ary misy koa ireo mpaminany vavy sala Miriama, Debora, tsy misy boky Miriama ao amin'ny Baiboly, tsy misy boky Debora ao amin'ny Baiboly. Ka tsy mitombona mihitsy ny fitenenana hoe tsy ekenay Hélène White satria tsy ao amin'ny Baiboly ny asa soratra zay nataony fa nenay de ny Baiboly ihany. Ry mpiany malala, ny asa soratra Hélène White de mitarika atsika ao amin'ny Baiboly. Mitarika atsika azo mazava tsara ny voalazan'ny Baiboly, ary mitarika atsika ahay mampiatra ny voalazan'ny Baiboly. Eo pratika maro samihafa eo amin'ny fotompinoana kristianina zany. Ry mpiany malala, misy kio anefa ny mpanina ny sandoka. Betabe na vehivavy zay ny rahan'ny satana koa tamin'ny andro Hélène White. Izay naminany tamin'izany fotoana izany. Zay foana mantsy ny fomba fiadin'ny satana. Raha indro Eli mpaminany fa ny rahan'Andriamanitra, de nanana mpaminany 500 koa satana. Mpaminany Bala sy Asera natsangany Jezebela, vadiny Ahaba. Asala amin'izany foana hatrany hatrany. Ary eo no tokony hitandremantsika fantatra. Raha misy ny fiangonana marina, le fiangonana Virjina nanaraka ny zanak'ory nataiza reny tsisy raika hita teo ambavana de kely azy, de misy koa le vehivavy janga. Raha misy ny mpampianatra marina, misy ny mpampianatra sandoka, apôstôly marina, apôstôly sandoka, Kristy marina, Kristy sandoka. Eo ny tokony hitandremantsika. Ka Hélène Gould White ary de manome atsika ireo boky maro samihafa. Mbola mampirisika atsika hamaky an'ireny boky ireny, patriarika sy mpaminany. Raha mamaky ny Genesis ianao ka hatramin'ny tantaran'ny Davida, vakio ny patriarika sy mpaminany. Raha mamaky ny tantaran'ny Solomona ianao ka hatramin'ny bokin'ny Malaki, vakio ny mpaminany sy mpanjaka. Raha mamaky ny filazantsara efatra ianao, vakio le boky mitondra letiny hoe ny fitiavana mandresy. Raha mamaky ny boky ny asin'apôstôly ianao ka hatramin'ny boky ny Apokalipsy,
vakio ilay boky mitondra lohateny hoe vavolombelona mahery raha tia halala ny tantara ny famonjena ianao tantara ny fanavodana ny plana ny famonjena vakio ny boky hery mifanandrina efa nazavaiko taminareo teto fa raha iresaka ny amin'ny fahitana fito isika fahitana 5 ao boky ny apokalipsia ny amin'ny fiangonana fito tombokase fito tropetra fito ny hery mifanandrina ary ny loza fito ity boky hery mifanandrina ity ny tokony hovakitsika ho hitantsika ao amin'ny atsipriany ny fahitana ny men'andriamanitra ny ilain'ny goldoety ary eto ao dia milaza amintsika tamin'ny 7 ny menany ilain'ny goldoety zany fahitana zany fafadiranova ny ilain'ny goldoety raha hanoratra n'izany tratra ny paralisia impiry saika tsy vita ny fandoratana an'ity satria atolotolo mipaipaikady rehetra an'izany devoly sy satana izany ripiany malala mampirisika anao ary aho hamaky an'ity boky hery mifanandrina ity raha nianatra ny amin'ny boky ny apokalipsia teto isika ny amin'i jesosy kristy izay manana maso toy ny lelafo manana sandry sy tongotra sala mivarana mangano hoano ary raha ito fa nisy fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany ary ino izy fa mitafitafiana fotsiny tapondongatra ny apaladiany ary efa miteny izy sala ranobe sala mivoaka marobe dia atao amin'ity boky ireo fanahy faminareo no ahitantsika ny atsipriany ny amin'i jesosy koa ny sala mizanak'ondry amin'ny apokalipsia miveriny mbalo am'roapolo zany ary lefa 7 dia zanak'ondry anehoana ny Etats-Unis d'Amerika tiana ho azava kokoa ve ny amin'izany fa tsisy fitenitenenana foana eto na hoe fanendrikendrena na hoe fanenjehana fa efa natoy zao nyresaka amin'ny apokalipsia 1 isika fa ny fanjakana frantsay tamin'ny repoblika voalohany no aseho amin'ny bibidi zay voalazo amin'ny apokalipsia 1 tiana ho azava aminao ve zany ty boky hery mifanandrina ity no men'andriamanitra ny ilain'ny goldoety zany fahitana izany ripainy malala aokary isika ayanavaka tsara ny hoe mpamina ny sandoka sy ny mpamina ny tena izy fa raha nanao fahagagana mosesy tary amin'ty Egipta dia mba nanao fahagagana koa farao tamin'ny alalan'ireo magicien astrologue ka raha misy ny mpamina ny marina misy keo ny mpamina ny sandoka tsy ampy mihitsy ny fotoana antsika eto amaoboasina n'ity boky hery mifanandrina ity fa manasanao mba anana n'izany boky izany hamaky an'izany ny rariko dia ho mazava tsara amintsika ary ny toejavatra maro samihafa miseho amin'izao fotoana izao ka tonga tsika rehetra ho resy lahatra fa tena velona amin'ny pejy farany amin'ny tantarany tany izy iary vavaka sika ry andriamanitra rainy tsara indrindra ny an-danitro misotranao zahay ny amin'izany fampafantarana rehetra izany impirimpiry moa zay no mitonatona ny etsiro mila hevitra amin'ireny mpaminany kristy apôstôly mpampianatra kanefa dia sandoka atsotro zao ireny satana dia mamitaka anay taka namitany farao ny egiptianina dia roboka nanaraka azy taka nampitahany jezebela ny vahoakanao tamin'ny androny jezebela sy ahaba kanefa ianao dia naniraka mpaminany marina naniraka ny Eli anao tamin'ny androny jezebela tamin'ny androny ahaba naniraka ny mosesy anao tamin'ny androny farao tany Egipta ary amin'izao fotoana izao anao dia naniraka ny ilain'ny goldoety izay nametraka nyreto asa soratra reto efa nodimandry matory eo pasana izy miandry fitsanganana maty amin'ny fivinao fandrony amin'irao lanitra fa reo asa soratra ireo fanahy faminana filazanan'i Jesosy dia tokony ho vakiray tompo malalo ampeo izahay mba tsy salasala hamaky izany fanahy faminana filazanan'i Jesosy izany ary atonga anay ho resy lahatra tanteraka fa fotoana ibebahana izao fotoana natonanao izao hanekena ny hosasanao amin'ny rahasoanao dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany amen. voatsinapy aza manao toetra mahay raha ireo tahaka ny lelan'omby ka sady hanorina no ambava Giovanni lalandro tena samihafa
manolona izao sy anao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay volisatanano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faizany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty tizy tantananao atrany ka de mahery zare utody so andanitra izany ity AWR zay lay onjany fanantinana fafatesana kosave zay ilay lalam-piainana lalanterino araina faizany no fiainana lalantsara zo antoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany jesoty fizitantananao atrany ka de mahery zare utody so andanitra izany ity lalantotena samirafa manolona izao sy anao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zaro tsy maharitra fa tsara manao jery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina angolangola hoany an'ilay falerivo aitraitra ny any ambanidia tsy misy an'izany kosana ny analakely fa fitiavana no manjaka aoka de ampitiavana no iarabanay anao mpieno sy mpanaraka izao fandarana fanabeazana izao a misaotra anao mbola manaraka izany fandarana zany miarabanao na manarila de faly miarabanao mpiaino misaotra anao ihany koa ny safidy izao onja-peo maminao izao miarabanao na mana joelanto armisa fanao tsika eto amin'ny fandaharana na mana joelanto armisa ny manonona tonom-bavaka ho an'ireo ray aman-dreny sy ny mpiaino antsika tsy ankanavaka ka inona fa efa niomana ny amin'izay ianao ia marina zany na manarila fa andihy vavaka ry aloha isika rainay izay ny an-danitro ianao ilay ray masina sy tsara indrindra indro manolotra ho anao ny fisaorana fino izahay a noho ny tombonandro mbola omenao ho anay mijery amin'ny fomba manokana ireo ray aman-dreny rehetra indrindraindrindra ireo maharezy ho fandarana izao meo azy ny tolotsaina endry avy aminao mba ahaizany manabe ny zanany sy ahaizany koa mitaiza ireo zanan'ireo ka ny fanahinao masina ne no ibitsika sy hitaridalana azy amin'izany fitazana sy fanabeazana izany satria asa masina sarotra loatra izany fitaizana azy fanabeazana izany omeo azy koa ny hery ahafahany manatanteraka izany asa napetraka ao eo anatrehan'izany
meo an'ireo zanon'ireo ihany koa ny fahendrena mba hahaizany mandray ny fanabiazana sy ny fitaizana avy amin'n'iray aman-dreniny dia mba anjaka ao tokantranon'izy ireo ane ny fifankatiavana, ny fanajana, ny fandeferana dia arovy sy tahio mandrakarivo izy ireo tehirizo mba ho isan'ny mpanovan'ny fiainany mandrakizay izay nomanina ho azy. Mihaino ny favakairay malalo fa tonononay nohony amin'ny anaran'i Jesosy reriany. Amen. misaotranao namana joelanto armisa tamin'ny fitondranam-bavaka nataonao teo. Andeha tsy hampiandriela ireo mpiaino isika fa andeha atao aloha ny fintina mialohan'ny hitondranao ny loha hevitra vaovao indray an'io. Raha fitinina zany ny resaka nataontsika tany aloha dia niompana tamin'ny fametrahana ny mahizay sy ny fatokisantena. Mino aho fa tadidinao mpiaino tsara zay. Tamin'izay dia niresaka tsika namana joelanto armisa fa ilaina apetraka ny mahizay sy ny fatokisantena eo amin'ny olona iray mba tsy ampitsingevaeva ny fiainan'ilay olona any aoriana rehefa tonga eo amin'ny famatorana izy. Voalaza koa tamin'izay fa hoe tsy misy fotoana ny ray aman-dreny mba hametrahana ny mahizay sy ny fatokisantena eo amin'ny zanany. Dia hoy isika teto amin'ny fandaharana hoe manana fotoana lavabe ny ray aman-dreny ametrahana izany amin'ny zanany satria ny fametrahana ny mahizay sy ny fatokisantena dia manomboka any amin'ny 7 taonany zaza ka hatramin'ny 15 na 18 taonany adolantsento ary azo tohizana hatramin'ny 30 taona azy izy io mandra-pahataperan'ny fivoaran'ny atodohan'ny olona iray. Dia teo ihany koa ny olona izay manana ny mahizay sy ny fatokisantena dia olona manana fihetsebo, olona manam-panahy, olona mahay mifandray aman'olona, olona matoky olona, olona afaka miady hevitra, maneho hevitra zany, olona afaka mifandamina amin'olona ary samy maneho hevitra ary afaka miatrika zavatra sarotra eo amin'ny fiainany izy. Dia voalaza ihany koa raha tsy haivana aminao mpiaino ihany fa olona azo idokisana ilay olona manana ny mahizay sy ny fatokisantena. Tena azo idokisana io mahizay sy ny fatokisantena ny olona iray io dia azo avy amin'ny fifanakaikezana am-po tamin'ny ray aman-dreny. Na raha n'ilay fanehoam-pitiavana sy ny fifanakaloza-kevitra ary fifampiresahana na raha n'ilay fiainana ny fahamarinana. Zany hoe miaina ao anatin'ny fahamarinana zany. Dia niresaka ihany koa isika raha tsaronao tsara fa ny olona izay tsy mba manana ilay hoe mahizay sy ny fatokisantena izay dia olona sarotra hifandraisana, olona sarotra iaraha-monina. Noho izany dia nisy fanentanana natao tamin'ny ray aman-dreny manao hoe ry ray aman-dreny tsara raha hataonao lahara-pahamehana ny fametrahana ny mahizay sy ny fatokisantena eo amin'ny zanakao raha tianao ny aholombanina sy ahatompona andraikitra ny zanakao fa tsy ho tompo-toerana fotsiny ihany. Dia izay raha fitinina ny resaka izay nataontsika tamin'ny fandarana tany aloha namana joelanto armisa. Inona kosa indray ary no masaka azo atolotra ny mpiaino anio. Ya, misaotranao namana rilahy ny amin'ny fintina fa tena hoe voabangonao tao anatin'izay fintina izay avokoa nataontsika tamin'ny teo aloha. Fa anio sika dia iresaka mbola mahakasika an'io fahatokisantena io. Izany hoe ilay fahatokisantena sy mahizay mitondra hatsara-piainana eo amin'ny olona anankiray. Ya, tsy ala amin'io tsika fa inona moa zany ny mbola antony mahatonga antsika iresaka ny fatokisantena namana joelanto armisa. Ny antony namana rilahy dia zao. Raha mijerytsika eo amin'ny lafim-piainana iray manontolo sy araka ny efa voalaza antsika ombenimbeny tamin'ny fandarana tany aloha dia
mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fivoaran'ny olona iray ny fahatokisatena sy ilay mahaizay. Fa etsy an-daniny mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny tsy fandrosoana kosa indray na fahapotehan'ny olona iray ny tsy fananany fahatokisatena sy ilay mahaizay. Zay zany amin'ny lafiny iray no mbola iresahantsika ity resaka mahaizay sy fahatokisatena ity ankehitriny. Manarak'izany, raha iresaka isika mikasika ny zatovo na ny tanora manokana ohatra dia hita sy tsapa fa maro no mandalo fahasairanana sy fahasarotana eo amin'ny fiainana izay atrehan'izy ireo, indrindra rehefa tonga eo amin'ny sehatry ny asa ireo tanora na ireo zatovo ireo, satria tsy manana ilay mahaizay sy fahatokisatena. Maro ihany koa no tsy tafita, betsaka ny tsy mandroso vokatry ny tsy fananana ilay mahaizay sy ny fahatokisatena. Ary araky ny fanadihadiana izay natao namana Rila dia ny 570 isanjaton'ny zatovovavy no tsy mahatoky tena, ary ny 810 isanjaton'ny zatovolahy kosa indray no tsy mahatoky tena, zany raha natao izay fanadihadiana izay. Ireo zatovo izay mihevitra fa tsy mahavita zavatra ary tsy mahavita izay vitan'ny hafa, matahotra ihany koa na dia hoe anandrina fotsiny ihany aza ny zavatra anankiray, fa avy hatrany valiteny dia hoe tsy vitako io, tsy haiko io, dia matetika miaina ao anatin'ilay ayamandrakariva ireo zatovo na ireo tanora ireo hoe saode misy saode be dehibe zany mibahany ao alohany tsy ahafahany mandroso eo amin'ny lalam-piainana izay alehany. Ia, fa ny malasa ny saina namana Joelantormisa dia hoe inona tokoa moa zany no tena mahatonga an'io tsy fahatokisantena eo amin'ny zatovo io na eo amin'ny olona iray. Ny antony mahatonga an'io tsy fahatokisantena io namana Rila na le tsy fananana amin'ny mahaizay dia noho ny stress na ny raritsaina hoy ny fitenenana zany eo amin'ilay zatovo na eo amin'ny olona anankiray. Io stress na raritsaina io dia azo vokatry ny fanabeazana izay nomeny ny ray aman-dreny an'ilay zatovo na tanora fon'ny fahazaza. Io zavatra io dia efa nilazaintsika teto amin'ny fandarana zany tany aloha tany, fa mbola averintsika indray. Mahatonga an'io stress na raritsaina io dia ny fampitahan'ny ray aman-dreny amin'ny zaza hafa izay isaky mihetsika izao zany ray aman-dreny namana Rila dia miteny mampitahan'ilay zaza foana, jereo ry ianina, jereo ny zanaka ianina, ianao tsy mba ohatran'ny ianina, tsy mba ohatran'izao. Izay fampitahana izay tsy zakan'ilay zaza zany dia mipetraka ny anatin'ny atao hoe aparahatiko, dia mahatonga an'ilay stress dia mitarika ny tsy fahatokisantena na ilay mahazain'ny olona anankiray. Eo ihany koa namana Rila ny fanarabiana izay ataon'ny ray aman-dreny, eo ny fitenenana lava atao amin'ilay zaza, eo ny fanabatiana, eo ny fitenenana hoe dondrona, eo ny fitenenana hoe vendrana, tsy mahay ninninina, eo koa mandeha ny lasa isan-karazany, ny levilevy, ny fandrarana lava, rarana ny zaza tsy hanao an'izao, tsy hanao an'zary, rarana tsy haneo hevitra, be dehibe ny zavatra izay ataon'ny ray aman-dreny zany miteraka n'ilay stress na ilay raritsaina mahatonga an'ilay tsy fananana ny mahaizay an'ilay zaza, izay azo ambara fa famotehana mihitsy ilay mahaizay zany sy ny fahatokisantena an'ilay zaza ireo ataon'ny ray aman-dreny ireo. Io lafiny zavatra anankiray io dia azo lazaina fa ny tsy fahalalan'ny ray aman-dreny zany izay tokony atao eo amin'ny fanabeazana ny zanany. Dia eo ihany koa ilay tsy fahampiany fanoim-pitiavana sy ny teny fampirosiana izay ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany zany. Rehetrareo sy ny sisa tsy voatanisa namana Rila dia miteraka tahotra, miteraka aya, miteraka karazana orooro isan-karazany. Dia misy ihany koa ny orooro sy ny tahotra zany izay azo avy amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny zanaka vokatra izay fibetezana fandrarana isan-karazana izay dia misy ilay orooro. Tsy ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany namana Rila no tratran'izay, fa na ny fifandraisan'nyvadika io aza dia misy ny orooro, misy ny tahotra sy ny sisa sy ny sisa. Io ihany koa ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa izay miteraka n'izany tahotra sy orooro sy fanahiana rehetra izay. Rehefa ny fifandraisana eo amin'ny olon-droa zany no betsaka orooro sy tahotra
de tonga ho azy ny tsy fatokisa-tena eo amin'ny olona anankiray indrindraindrindra ho an'ny olona zay eo amban'ny fahefan'ny olona anankiray namana lehilahy. ia fanontaniana manetiketika ny saina namana joelantormisa manam-pahavalo ve ny fatokisa-tena? ia efa nilaza n'ireo fahavalondreo moa zanytsika fa indro averiko eto indray mandehandray fa tena manana fahavalo ny fahatokisa-tena de tsy ino zany fa nitahotra ny aia ny orooro isan-karazany ka raha ny olona no miaina orooro sy aia matetika dia miala ho azy any anatiny any a ilay fahatokisa-tena zay ananany. Zao matsiny izy namana lehilahy, misy a ny atao hoe tsirim-panentana avoakan'ny tena de io tsirim-panentana avoakan'ny tena io a dia mikorina ny anaty rahan'ny olombelona tsirairay avy ihany. Amin'ireo tsirim-panentana avoakan'ny tena io de misy ny tsirim-panentana zay manapotika fa misy kosa ny tsirim-panentana izay mahasoa. Ny tsirim-panentana zay mamotika sy manimba de misy karazany anankiroa izay miasa manapotika amin'ny alalan'ny aretina maro samihafa satria mikorina ny anatin'ny raha any zany a io tsirim-panentana io. Fa etsy andan'izay kosa dia misy tsirim-panentana efatra mahasoa dia io lay tsirim-panentana mampavitribitrika, mahafalifaly, maharavoravo izay mamiramirana ny olona zany a eo amin'ny fiainany ray manontolo. Fa ny zavatra hita namana lehilahy dia ilay tsirim-panentana manimba no tena miasa betsaka any anatin'ny tenany olombelona any noho ny fahasairanantsaina sy noho ny alaheloam-po sy ny sisa de miasa be tsirim-panentana mamotika sy manimba io de tonga amin'ilay fitenenana malagasy manao hoe ny fandio ray siny tsy maleon'ny fandoto ray tandroko. De hoy aho hoe tena zay mihitsy ny zava-misy satria zao rehefa reraka ny saina, reraka ny fo de reraka ihany ko ny vatantsika de misavoritaka ny saina noho ny fiatraikan'ilay tsirim-panentana manimba zay tena miezaka fatratra mihitsy a manimba ny tena ray manontolo de sahirana ny saina de tsy hitan'ilay olona tratra ny tsony a izay eritreretina vokany a de lasa fesarana lahelo be ny fo koa satria reraka ny fo dia reraka ihany ko ny vatana satria lasa pozina manenika ny vatana ray manontolo mihitsy a ilay tsirim-panentana manimba ka rehefa manenika ny vatana ray manontolo ilay tsirim-panentana manimba dia teraka ho azy ny fahatezerana, teraka ho azy ny fahasasarana ra-tsaina, ny tebotebo maro isan-karazany izany hoe voapozina tanteraka zany ny tena ray manontolo ka rehefa voapozina tanteraka ny tena ray manontolo a dia tsy afaka manakatra zavatra sarotra intsony ny olona anankiray ary tsy samy atrika zavatsarotra intsony a ny vatana. ia de ankasitrany ianao namana joelantormisa ny tondra izay resadresaka mahakasika ny fatokisan'ny tena teto amin'ny fandaharana fanabeazana izay tapitra mantsy ny fotoana hahafahantsika miaraka aloha androany kanefa mampanantenanao mpiainy kosa izahay raha sitrapon'Andriamanitra de mbola ho tohizantsika ny mahakasika ity loha hevitra ny arahantsika ny fampitafa teto ty namana joelantormisa dia mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao joelantormisa sy rila. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Dark en semaine. Nyam
mitokyao eo amina zay lay onjany fanantinana raisomitanako ka ombay nierina raisoao tompo uiraka zanatahusa tanjaku kanamisas ni fahavalo mikindriai izutrachan usahilaza gatsarana kanamisas ni fahavalo mikindriai izutrachan usahilaza gatsarana itiawira nanzanazale kadivununa diankatu raisai nusitraka Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. toy ny fandalianantsika ny amin'ny toejavatra hitranga amin'ny fifarana ny asan'Andriamanitra. Ny amin'ny fotoantsarotra farany no fantarintsika anio. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Ndretsikivy. Tena mazava ny iraka nampanaovan'i Jesosy antsika talohan'ny akarany ho any an-danitra. Ahoana ho izy? Andininy efa mahazatra no vakintsika dia ny Mateo 7:20 Mateo 7:20 Koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Miara-dalana amin'izany dia tokony hotoriana amin'izao tontolo izao koa ankehitriny ny afatry ny anjely telo. Ireo afatra ireo no fahamarinana ankehitriny dia fahamarinana ara-baiboly izay tena ilayntsika. Nahoana moa ny manandanja amin'Andriamanitra avokoa ny karazan'olona rehetra? Manasanao iara-maky reto andininy manaraka reto.
Jaona voalohany toko 7:15 Jaona voalohany toko 7:15 Zay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Petera 2:7 Petera 2:7 Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Inona koa nambaran'i Paoly eo amin'ny Timoty 2:2 Timoty 2:2 Izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ary ny Genesis 12:17 Genesis 12:17 Ary hita izay manisy soanao fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fitiavan'Andriamanitra dia hita sy hamonjy ny olona rehetra izy. Mazava ny ambaran'ny Baiboly fa ho an'ny olombelona rehetra tsy miankina amin'ny firazana na ny foko misy azy na antony hafa na hafatesan'i Kristy, tsy arak'ilay teolojia izay mampianatra fa Kristy ony dia maty ho an'ireo izay efa voafidy mialoha vonjena ihany. Raha olombelona ianao dia maty ho anao Kristy, izay ihany. Ny fanontaniana tokana mipetraka amin'ny tsirairay dia ity: inona no asetrinao ny fahafatesany? Anaiky azy ve ianao sa anda azy? Aza diny fa hiavaka ho an'ny tokoroa mazava tsara ny olombelona amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ireo izay nilefitra tamin'ny fahefan'ny Satana tamin'ny alalan'ireo rafitra ara-pivavahana sy ara-politika araka ny ambaran'ny Apokalipsy 17 sy 17, ary ireo nilefitra tanteraka tamin'i Jesosy Kristy ka ny finoany dia hita amin'ny fitandremany ny didin'Andriamanitra. Apokalipsy 17:12 Hatrany am-piandohana ny olombelona dia nanana porofony amin'ny toetra mahaizy an'Andriamanitra sy ny fomba ny feno fahamarinana sy fitiavana. Azonao vakino ny Romanina 1:12-20 Noho izany, ny olombelona rehetra niaina tamin'ireo taona maro efa lasa dia ho tsaraina araka ny fomba niarahan'ny asa tamin'Andriamanitra sy nitondran'ny fiainany, ary izany dia tsy miankina amin'ny abetsaka ny zavatra takany na tsia. Romanina 2:12-20 Amin'ny andro farany dia hiamazava ny fiavahan'ireo antokoroa ireo, ary tsy ho ajaina intsony ny fahafahana manaraka ny feon'ny fieritreretana. Ho terena iandany amin'ny Satana ny olona. Noho izany, ilaina maika ny toriana ny filazantsara sy ny fampafantarana ny olona ireo paikadin'ny Satana amin'ny tahanantsika. Ary izany indrindra ny voizina ao amin'ny afatry ny anjely telo sy votoatin'ny hira ka mpanaovina antsika. Saintsai ny namoizan'i Kristy ny ainy ho anao manokana. Na inona eloka vitanao tamin'ny lasa dia minoho fa efa voaondrits'i Jesosy tamin'ny fahafatesany izany. Izy no nampanantena famelana ao antsika. Ny anjarantsika dia ny miaiky sy mibebaka amin'ny fotsika ary miala amin'ireny fahotana vita teo aloha ireny. Matoki fa mandrakotra anao ny fahasoavana sy ny famindram-pony. Dia izay koa no isarantsika androany, mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.